eto Madagasikara isika rehetra ary koa ny fanatanterana ny fambaranantenana natao noho izany avy tokolasy tokovavy tahaka izao ny fandaharam-potoanantsika ao amin'ity androany ity isy ireo karazana lahatena izay tarehany ben'ny commune Ivato eo ihany koa ny fandraisam-pitenenan'ny orinasa Photon eo ihany koa ny fandraisam-pitenenan'ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro ary mamahana azy kosa ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara eo anilan'ireo fandraisam-pitenenana ireo tokolasy tokovavy dia isy ny horonan-tsary izay mampafantatra ny mahakasika ireto bus elektrika hitantsika ireto ao aninan'izay dia atao amin'ny fomba ofisiala ny fanolorana ny lakle izay mampandeha moa izany ireto bus ireto avy eo ihany koa dia isy ny fitsidiana sy ny fanazavana mahakasika ireo bus ireo ary ihany koa ny fitsapana mivantana ireto fiara hitantsika manoloanantsika tsirairay avy ireto noho izany tsampiandrasana hely isika tokolasy tokovava fanomboka ny lahatena ny fomba ofisialy asanam-pananjana ianao Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune Ivato andray ny lahatena. Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina, Andriamatoa filohan'ny antenimieran-doholona, Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, ianareo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, Andriamatoa ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro, ianareo solombavam-boakan'i Madagasikara sy loholon'ny Madagasikara, ianao tompon'andraikitra eo anivon'ny orinasa Photon, ianareo tompon'andraikitra maro samihafa ara-panjakana eto, Andriamatoa governoran'ny faritra Analamanga, Ramatoa lehibe ny distrika Anambohidratrimo, ianareo sivily sy miaramila araky ny laharam-boninahitry ny avy, tomboky lahy sy tomboky vavy. Ny voalohan-teninay dia misaotra an'Andriamanitra raitsy toy isika izay nanome an'izao andro an'io izao ka natafavory antsika eto androany. Miarabantsika rehetra tonga soa eto Ivato, miarabanao manokana Andriamatoa filohan'ny Repoblika izay tonga somatsara eto Ivato indray, tafahoany eto indray isika amin'izao fotoana izao. Tena volinandro fety tanteraka ny eto Ivato satria efa niaina ny fety aman-danonana tanatin'ny andro maromaro, nisiny ny podium sy ny fampisehoana goavana avy amin'ny fitonam-panjakana izahay teto sy ny mponina manodidina ity commune ity. Ankehitriny dia mbola itony fialam-boly sy ny fampisehoana tsy manam-paharoa izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 15 taona ny fahaleovantenan'ny Malagasy. Eto Ivato ny masony lavalosy satria eto ny isin'ny afomanga goavana, eto ihany koa no ampisehoana réseau avy dia avy miaraka amin'ny jiro sy ny hira mandravaka azy ary tsy mena mita amin'ny firenekafa isika. Eto ihany koa no ampisehoana ny jiro sy afatra amin'ny alalan'ny drone aman-jatony. Tsy vitan'izay fa andalam-pahavitana ihany koa Andriamatoa filoha ny lalana avy ny Ambohitrimanjaka miazo ny andrano-tapahana ary mipaka eto Ivato, mandalo ny village artisanal izay tetika asanao momba ny fampivoarana ny asa tanana ary mitohy hatrany ny tsara soatra rehetra iny. Fa ny tena zava-dehibe androany Andriamatoa filoha dia ny fahatongavany ireto bus raitra dia raitra ireto izay hitatitra ny olon-drehetra avy eto Ivato sy ny manodidina. No tanterahanao ny teninao Andriamatoa filoha raha nitsidika ity toerana ity isika avoatsela akory fa isy bus elektrika hitatitra ny mpandeha hiazo ny Ivato amin'izao fetim-pirenena izao. Falosaravo izay satria ela no naniriana ny isin'ny bus tahaka izao hiazo ety amin'ity commune Ivato ity sy ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena. Tsy natao hamono ny kooperativa hafa akory izy io fa mba tianay raha fitaratra ny fiovana sy ny fivoaran'ny fitaterana an-tanety ny eto Ivato ka ekenay ny esany mahatra eto mba hampanjakana ny fifaninanana isiny ny fanajahany ny mpandeha sy ny famoronana asa eo amin'ny fandrarana amin'ny sehatra ny fitaterana. Andriamatoa filoha, raha nanambara tokoa ianao fa isy ny bus ho avy dia nisy ny nini
nanapina ny masiny ary ateo nanapina ny sofiny tanteraka ny tenin'ny soratra masina amin'izao fotoana izao nandreny marenina nahiratra ny jamba ary izahay dia mbola mamerina hoe merci président Madagasikara tsy maintsy mandroso misaotra tompoko lahy makatelina tompoko vavy Fankasitrahana foana ianao Andriamatoa ben'ny tanànan'ny commune Ivato amin'izay lahateny ho feno fankasitrahana sy faharononana andray anjara amin'ny fampandrosoana ny fitanterana eto amin'ny commune Ivato sy ny manodidina izay. Eny ara tokolasy tompoko vavy mialohan'ny idinana amin'ny lahateny faharoa dia asainina ampanajana isika ijery ity horonan-tsary ity. On the way forward, there's always a force which gallops in days and nights, pushing the world to move on. This force lies behind every entrepreneur with a dream, behind every fighter who is not afraid of challenges, behind every innovation that leads to technological change. From the moment you hold the steering wheel, measuring the vastness of the world with wheels, we use speed to create miracle, and became the first commercial vehicle company with exceeding 10 million units in the shortest time. We use our strength to build a brand and strive to create a commercial vehicle solution that drives the world. From the internet manufacturing demonstration base to the global manufacturing benchmark, Lighthouse Factory, from linking resources to participating in the formation of standards, Fountain has a deep insight into customer needs, leading R&D and pragmatic applications. We focus on new choice of smart logistics. We expand the new energy business models continuously. From the first autonomous driving license of commercial vehicle to platooning technology. Fountain has promoted intelligent technology with a pragmatic spirit and outlined infinite possibilities with technology and wisdom. With advanced vehicle network technology, we create an intelligent network ecology based on the big data of millions of users. We have the most online vehicles and the most versatile models, covering all logistics scenarios. We're committed to creating transparent solutions, enabling new technologies and new products to let science truly serve users. We commit customer focus and cultivate 253 subdivision application scenarios in depth. From mainline haulage, feeder service, city delivery, to the last mile. From building every space to every corner of the city with deep market insights. Fountain provides the most reliable and efficient solutions. What is this power? It is you who are struggling hard, and we who are fearless to challenge. We commit customer focus and turn impossible into possible. The possible into reality. Fountain, the power of technology. We will continue to focus on customers' demand. Change the future with Fountain users. Future changes since you. Enarso klasy tompoko vavy manaraka ny lahateny ankehitriny ny
Flolefitra ny orinasa photon international asaina ampanazana anao andray matoa Liu Jongnong andray fitenenana satria tompoko. Excellency President of Madagascar. Yes, and the distinguished Mayor Iveco. Okay, so dear guests and friends, all ladies and gentlemen, good morning. Yeah, it's a good honor to have you all here for photon handover ceremony. On behalf of Photon Motor, I would like to extend our thanks to all the leaders and guests present at this event. Okay, so nowadays, new energy vehicles sweep across the globe. China auto industry, with its high quality products, strong supply chain, and also the first mover advantage. Yes, established in 1996 and when listed company in 1998, we have been ranking #1 in China commercial vehicles for 19 years. To date, our sales network covers more than 130 countries and regions, which is still growing like what we are doing in Madagascar. Andriamatoa filoham-pirenenan'ny Repoblikan'i Madagasikara zay ny ben'ny tanàna ny vato. Ianareo tompona andraikitra, mpanatrika, namana sy tapaka, tompoko lahy sy tompoko vavy. Miarahaba anareo, voninahitra lehibe ho anay avy amin'ny orinasa photon ny fahatongavana amin'izao lanonana izao. Amin'ny anaran'ny Photon Motor no isorako anareo mpanatrika amin'izao fotoana etona izao. Amin'izao fotoana izao, ny fiaran'ny angovo dia miparitaka manerana amin'izao tontolo izao. Ny industrie ao Chine miaraka amin'ny vokatra avonety, rojo famatsiana matanjaka ary ny tombony voalohany. Niorina tamin'ny taona 1970 ary lasa orinasa manana ny maizy azy tamin'ny taona 1970. Izahay no lohalarina voalohany amin'ny famokarana fiara ao Chine nandritry ny 70 taona. Hatramin'izao, ny tambazotra ny varotra ataontsika dia mahafoaka firenena sy faritra maherin'ny 30 izay mbola mitombo hatrany tahaka ny ataontsika eto Madagascar. As well as a top expert for 30 years since 2011, with a cumulative team of experts exceeding 1 million vehicles. Among this, we are aiming to reach 300,000 units in 2030. New energy products market share more than 30%. In order to speed up market breakthrough in Africa, Photon has increased more investments, such as human resources, $10 million more spare parts investment. We strive to achieve 100,000 units in 2030 in Africa. We have 2 Photon incorporated companies, 12 KE factories, and we also settled 8 training centers in different countries, including Madagascar. We have so wide range product solutions, such as ICE, PHEV, BEV, and FCEV. We possess the whole series of commercial vehicles, including buses, heavy-duty truck, light-duty truck, mini truck, van, pickup, and special vehicles. More importantly, we have made planning investments in the next generation of each product. Photon has arranged a 10-person Chinese service team to provide 1-year service guarantee, and we will offer free support for service station image materials and dedicated tools. Through a throw-level training system within China at the service station in Madagascar and for ending customers, at least 50 service trainers and technicians will be cultivated within 1 year. By the second year, the service capacity in Madagascar will be fully localized.
ary koa ny mpanondrana ambony indrindra nandritry ny 13 taona nanomboka tamin'ny taona 2014 miaraka amin'ny fanondranana mitambatra mihoatra ny ray tapitrisa isana fiara. Anisan'izany mikendry ny atratra 300 vondrony izahay amin'ny 30 mihoatra ny 300 ny tsena vokatry ny angovo azo avozina. Mba hafainganana ny fongatry ny tsena ty Afrika dia nampitombo ny fampiasam-bola bebe kokoa ny orinasa photon toy ny loharan'olombelona fampiasam-bola fanampy ny 10 tapitrisa $. Miezaka ny atratra 100,000 isy izahay amin'ny taona 13 aty Afrika. Manana orinasa 2 ny photon ary orinasa 12 ary toeram-piofanana 9 any amin'ny firenena maro samihafa ary anisan'izany i Madagasikara. Manana vahaolana vokatra be dia be izahay. Manana fiara arabaritra rehetra izahay, anisan'izany ny fiara fitateram-bahoaka, ny camion, van, pick-up ary fiara manokana. Ny tena zava-dehibe dia manana drafitra fampiasam-bola amin'ny taranaka manaraka sy lovain-jafy izahay. Ny photon dia nandamina ekipa sinoa miisa 10 anome antoka ny servisy mandritry ny herintaona ary anome fanohanana maimaim-poana. Amin'ny alalan'ny rafitra fanofanana mbara tonga telo toy ny any Sinina ao amin'ny tobin'ny servisy eto Madagasikara ary ho an'ny mpanjifa farany mpampiofana sy teknisianina 50 no ambolena ao anatin'ny herintaona. Amin'ny taona faharoa dia tokony ho tratra izany rehetra izany. We supply a 12-meter pure electricity bus that is environmentally friendly, has excellent performance, safe and comfortable, with a maximum passenger capacity of 75 people. The design is inspired by a child's smile, making it highly recognizable. The chassis is equipped with a 310 kilowatt-hour battery from CATL with a range of over 260 kilometers. It can be fully charged in only 2 hours with dual charging guns. We supply a 7.5 meter diesel city bus that is powerful, safe, and comfortable with a maximum passenger capacity of 45 passengers. It is equipped with a golden powertrain, future a Cummins engine and ZF transmission, which is highly reliable and energy efficient. We hope to contribute Chinese wisdom to the green development of Madagascar through these two best products. Izahay dia mamatsy fiara fitateram-bahoaka mandeha amin'ny herinaratra madio mirefy 12 metatra izay mitsinjo ny tontolo iainana. Manana fampisehoana tsara, azo antoka ary miaraka afaka mitatitra olona manodidina ny 570. Ny endrika dia aingam-panahy avy amin'ny tsikitsikin'ny ankizy iray ka mahatonga azy ho azo fantarina. Ny fiara dia manana batery 310 kWh avy amin'ny KTL miaraka amin'ny alavirana 900 km. Afaka sina, afaka fenona anatin'ny adiny 2 monja ny batery. Izahay dia mamatsy fiara fitateram-bahoaka diesel 7.10 metatra izay matanjaka, azo antoka ary mahazo aina ary mahazaka olona 570. Izy io dia miaraka amin'ny moteur Cummins sy fifindrany ZF izay tena azo itokisana sy mitsitsy angovo. Manentana izahay fa hitondra fahendrena ho amin'ny fampandrosoana maitso eto Madagasikara amin'ny alalan'ireo vokatra roa tsara indrindra ireo. Finally, we sincerely invite all the friends to go to China and have a visit in our headquarters, also our factories. We are looking forward to working together with you in future and to contribute to the local economic development. Okay, thanks a lot. Farany manasa ampahatsorana ny namana rehetra ho any Sinina ary hitsidika ny fobe toerana ao ny orinasa.
tsy andrinay miara-iasa aminareo amin'ny ho avy sy andray anjara amin'ny fampandrosoana ara-toekarena eto an-toerana misaotra betsaka. Amafisina ihany koa ny fankasitrahana ho anao Andriamatoa Filoha-Lefitry ny orinasa Photon tamin'izay fandraisam-pitenenana mafonja izay. Enary tompoko lasy tompoko vavy asenam-panajana indray kosa ary Andriamatoa ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro anao ny latiny. Andriamatoa Filohan'ny Pirenena, Andriamatoa Filohan'ny Antenimerindola sy ny lola zay tonga eto, Andriamatoa Filohan'ny Antenimera-Pirenena sy ny solombavambahoaka, nareo namana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, ianao ny gouvernoran'ny faritra Analamanga, nareo solotena fanjakana, ny solotenan'ny maramila sy ny civil amin'ny ara-boninahitra misy atsika tsiraray avy ianao Filoha-Lefitra ny orinasa Photon, ianareo zay mpiray donakafo amin'ny ministère ny fitaterana sy famantarana toetrany andro zay angatako hitsangana manokana solotenan'ny coopérative sy ny orinasa mpitatitra bahoaka azafady raha ohatra ka afaka mitsangana satria reo ny nanome fatokisana amin'ny fanatanterana tokoa ny zao tetikasa ieratsika zao. Tompoko lasy tompoko vavy, hita miariary fa Madagasikara tsy maintsy mandroso amin'ny alalana fahatongavany zao bus électrique sy bus thermique zay hitatsika zao Andriamatoa Filoha. Zao ny vina nanananao sy fanampy napetraka ao hoe Madagasikara sy maintsy miditra amin'ny fampandrosoana, sy maintsy miditra amin'ny fivoarana. Dia izay eo anivon'ny ministère ny fitaterana sy famantarana toetrandro dia matsiaro sambatra hoe hisantatra an'izao bus bedabe zao. Bus zay miavaka amin'ny rehetra satria bus hoe mandeha amin'ny angovo azovozona. Ny tsika rehetra mahita ny atsara akantony ny zao bus électrique zao zay misy 12. Alao alaiko misy ny solomaso afatsika manao proof fa reo tokoa ny izy. Zay tsy mahita dia ananjarany manokana zay. Anisany mahafinaritra ny lokony zay alao azavaiko am'izay tsy mahita dia maitsomaitso, ahitana maitso, ahitana fila fotsy koa fa indrindrindrindra loko volomboasary. Volomboasary ny mpanatanteraka ane ny ohatra amin'ny zavatra be da be dia araky ny teneniko teo hoe misatatra io Andriamatoa Filoha satria fanahy voalohany hoe ireto bus électrique reto zay vina nahitanao tamin'ny anao mbola nitondra ny tetezamita satria nametraka lalàna anao hoe ny tomobily zay mandeha amin'ny herinaratra azoavozana dia tsy mandoa abatseranana sy nietra. Dia ankehitriny reto dia misitraka an'izany. Fa tsara mampafantatra ho atsika rehetra fa tsy reo 30 isany bus thermique ihany no tonga aty satria ny tetikasa ho tanterahantsika dia 300. Dia faly milaza aminao Andriamatoa Filoha fa ny 100 efa ambony sambony dia amin'ny tapany volana ambony dia ho tonga aty. Dia miambiny 70 amin'ny 100 dia amin'ny farana volana Jolay na amin'ny voalohan'ny volana Aogositra dia ho tonga aty. Dia reo rehetrarehetra reo koa dia ahitana sy ampisehoana amin'ny mpikambana eo anivon'ny SADC fa Madagasikara tokoa tsy maintsy mandroso, Madagasikara tena mandroso. Tsy hay Andriamatoa Filoha satria ty fanateterana an'izao tetikasa zao tsy vita zay sambrery
satria nisy ny fahaizanao mitarika dia isaorany sy finy fahaizanao koa hoe mivarotra ny miady varotra miaraka amin'ny photon nahazoantsika amin'ny fotoanana sy amin'ny zavatra rehetrarehetra zay ho hitanareo ny mampiavaka anazy satria misy teknôlôjia anatin'izay fa indrindraindrindra afaka hoe irendoza zany anisany tombony nananatsika amin'ny fampiasana an'izao elektrika zao dia miaro ny tontolo iainana anisany hoe ampisehoana Madagasikara samihafana amin'ny zavatra rehetra araka ny teneniko teo hoe tiako isaorana zay miaraka dia taminay afana mitondra ny reto bus reto dia mpiara-miasa eo anivon'ny ministère ny fitaterana sy famantarana toetra ny andro amin'ny alalan'ny direction générale ny transport terrestre sy ny agence des transports terrestres ao koa zareo tany amin'ny fahatseranana sy tamin'ny MEF dia zay nahitana hoe ny fomba rehetrarehetra afana mampiakatra an'io amin'ny fomba farafaingana indrindra ao koa zareo any amin'ny import ny SPAT SMMC dia nitarika an'io orinasa malagasy dia tiako mpisongadina zay satria matetika loatra atsika samy gasy hoe fameny zavatra tsy mety fa raha ohatra ka misy orinasa gasy mavita dia zareo consignateur transitaire TLT zay isaorana manokana anao ny iainany tsy ho zavatra na tonga avan'izao ny zareo amin'ny foloanda zareo amin'ny gendarmerie eto amin'ny CCI ato amin'ny bani zay rehetrarehetra hoe ny fanometana niaraka tamin'ny photon afahana nafahatsika hoe tonga amin'ny andro izao dia reto koa ny maramilatsika zay angatako hitsangana zay nareo zay hitondra mpamily sy contrôleur sy ny technicien rehetra zay manao ny akanjo dia efa voninareo amin'ny fadimy amin'ny roapolo ny volana jona sy ena amin'ny roapolo volana jona hitatitra atsika ahitantsika vehivavy ahitantsika mazava loatra lehilahy fa dia anisany entanina manerana ny nosy zay vonina hoe fanometanana satria araka nilazaitsika hoe teninjato nisan'ny bus hoentina dia rehetra zany hoe hitondra ny bus électrique efa mivonina dia manentana koa vehivavy hoe anatevin-darana amin'ny fitondrana ny reo bus reo bus diesel reo tsy eto Antananarivo rery ihany ny isitraka an'ireo afaka mipetraka fa enao koa nilaza hoe sisy faritany adino araka ny toromarika nomenao Andriamatofilo dia Tuliara isitraka Fianaratsoa isitraka Mahajanga isitraka Toamasina isitraka Nosibe isitraka e Antsirabe isitraka zay daholo zany hoe vaovao tiana lazaina fa miandry daholo ny fanambarana farany zay atolotranao Andriamatofilo sy ny hitatsika zay akantony anatin'ny zao bus zao fa dia mbola mamerina eto ampahabemaso fa Madagasikara eo ambany fitarianao Andriamatofilo dia matoky zay fa tsy maintsy mandrosa makasitraka tokola makateraka tovavy akasitrana fenankoenao Andriamato ministra ny fitaterana sy ny famantarany toetrandro tamin'izay lahateninao izay maneho fa miroso hatrany ny setry ny fitaterana eto Madagasikara ary anatin'ny fanavotana moa izany tokilasy tompoko vavy asaina fanavana indray isika anaraka ity horonan-tsary ity. China and Madagascar enjoy long-standing exchanges and robust economic and trade cooperation. On September 11, 2024, Madagascar's President Rajoelina visited Foton, laying the foundation for future borders. Leveraging advanced design and cutting-edge technology, Foton Motor delivers top-quality products. Stamping. Foton. Easy move. Tokilasy tompoko vavy iroso amin'ny ivon'ny lanonana ofisialisika amin'izao fotoana izao asaina ampanajana ianao Andriamatofilo an'ny Repoblikan'ny Madagasikara anao ny lahateninao.
Andriamatoa filohan'ny antenimiran-doolona, Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena, sy anareo parlementaire rehetra, l'olona sy solombavam-bahoaka, ianareo ministra eo anivon'ny gouvernementa, Andriamatoa filoha-hevitra na vice-président ny foton, zay tonga miaraka amintsika eto, Andriamatoa gouverneur ny faritra Analamanga, Andriamatoa ben'ny tanàna ny commune Ivato, ianareo tokony andraikitra civil sy miaramila ianareo manamboninahitra rehetra izay manatrika etony. Ampifaliana no iarahako aminareo tsirairay avy androany eto amin'ny CCI Ivato, izay ao anatin'ny fankalazana ny vanim-potoana izay iaraka itepony ny fony malagasy rehetra, dia tsinony zany fa mifankalazana ny fa 5 taona niverena ny fahaleovan-tena. Ankehitriny tsika dia miroso amin'ny fanatanterahana ary indrindra ny fanatsarana sy ny fanavozana ny fitaovam-pitaterana eto an-drenivohitra fa manerana ny Madagasikara ihany koa. Ary izany indrindra no antony mahavory atsika eto androany zay ao anatin'ny vanim-potoana zay anolorantsika amin'ny fomba ofisialy ireo bus électrique 100% électrique moa no soratatsika ety voalohany eto Madagasikara, ary miaraka amin'ireo ihany koa ny bus moderne vaovao izay mifanaraka amin'ny toetrandro sy amin'ny fivoarana sy ny fanavozana ara-teknôlôjika sy indrindrindrindra mifanaraka amin'ny asiny sy ny aja tokony omena ny vahoaka malagasy eo amin'ny lafiny fitaterana. Telonjato ny andiany voalohany ho tonga ary isy ny linina vaovao izay apetratsika araka ny teneniny ben'ny tanàna ny Ivato teo, izay ampifandray ny seranam-piaramanidiny Ivato eo amin'ny aéroport zany mandra-patonga eny Tsarasotra. Ny zavatra tiana ambara mikasika an'ireo bus électrique ireo, bus électrique manokana zany ny ampifandray an'io linina vaovao io, zay sady afaka andehanan'ireo olona zay andeha ho any Ivato zany, andeha fiaramanidina na zay tonga ihany koa ny fiaramanidina ka amonjy ny any renivohitra, Antananarivo renivohitra zany. Ny bus électrique ireo dia araka ny lazaintsika teo dia chargena mandritra ny adiny 2 dia afaka mandeha mandritra ny mahavita 900 na 260 km no vitany. Zany hoe fa miala zany tsika ao anatin'ny fandanina solika, fa dia zavatra moderna ary tsika eto Madagasikara no azoko lazaina hoe anisany firenena anisany lohandohany sy voalohany mampiasa bus électrique zay ny teneniko hoe tsika ny tariky ary tsika ny lohany fa tsy ho lazaina fa farany foana amin'ny zavatra rehetrarehetra azo tanterahantsika eto plateau. Ny bus électrique zay ampiasaintsika ireo dia ny mpamily, satria dia miisa ny bus ray zany mpamily 3 no ilaina aminy, zany hoe 720 zany ny olona hiasa ny mpamily fotsiny amin'ny ireo bus électrique ireo, ary 200 na 200 zany ny isan'ny olona hiasa amin'io linina raha io. Fa nireo bus 300 ndray zany zay afaratsika dia matratra hatrany amin'ny 500 na 1500 nisan'ny asa vaovao izay fironitsika ao anatin' zany fampiasana an'izany bus rehetrarehetra zany. Eto dia miarahaba sady anareo zay voafantiny hiasa ao anatin' zany familina fikojakojana
sy ny fandraisana ny olona rehetrarehetra zay hitaingina sy andeha ao anatin'izany bus elektrika izany. Ny zavatra apetratsika ary mifaniriko dia indrindrindrindra hoe mba ame asa bebe kokoa an'ireo vehivavy. Mbola mila vehivavy maromaro zany tsika mpamily, ary aza matahotra nareo fa efa niresahana niaraka tamin'ny ministre hoe mba motive tsara, tsy atao ohatran'ny karama an'ireo mpamily bus tsotra fa mba atao miavaka, satria mila mitandrina tsika ny karama omena nyreto mpamily ny bus elektrika zay ho ampiasaintsika ireto. Ny photon dia tsara tsika tsara fantatra fa mampiasa nireo bus nareo fitaovana photon hatrany États-Unis, hatrany Europe, manerana amin'ny Afrika. Ary ny photon dia orinasa mpanjakana na araka ny lazaintsika hoe société d'État en Chine ny photon zany. Ary rehefa nakany Chine dia nantany amin'ny tompon'andraikitra voalohany hoe zay any Madagasikara manana tetikasa, manana faniriana mba hanafatra bus, mba hiara-iasa aminareo aty Chine. Dia tsy nisalasala zareo fa tonga dia ny hoe any amin'ny photon no mandeha nareo ary nakany dia ny zavatra afaka lazaina ankehitriny dia nofinofy sy ny faniriana zay atao an-tsaitsika, atao am-potsika dia tanteraka zany androany ary tsy maintsy ataotsika ny anamafisana ny fiara-miasa miaraka amin'ireo mpitatitra ny fomba anovatsika tsikelikely ny bus tanterana eto amintsika mba ho vaovao, mba ho moderna na eto an-drenivohitra na manerana ny Madagasikara araka ny lazaintsika teo. Noho izany dia maromaro ny reo renivohim-paritany zay mbola sitraka ihany koa an'ity bus ty. Ny bus moa dia tsaratsika tsara fatarana ihany fa ny fitondram-panjakana no mividy an'izy io ary omena ny concession mety anareo mpitatitra ihany no ifanaraka amin'ny ministera ao anatin'izay fandoavana tsikelikely manofo. Mety misy ihany koa ianareo efa mpamily zay mety azo fanofanana ihany koa no mety afaka ihany koa mamety teny sy mba manana ny azo manokana ihany koa zany sehatra rehetrarehetra zany zany nodiniantsika ao anatin'izao fatongavana an'izao bus zay tonga eto amintsika izao. Ny zavatra napetratsika dia ny hoe ny design n'ireo bus, ny reo pièce rehetrarehetra an'ireo bus reo dia nataony fanaraka amin'ny lalana eto Madagasikara. Anisan'izany ny aviny, ny moteurany, araka ny tenenina teo moa dia hoe moteur Cummins any amin'ireo, moteur any aloha fa tsy aty ariny, sy ny zavatra rehetrarehetra ny kojakoja, ny pièce détachée dia efa manana rehetra tsika raha sanatria zany ka misy ny usure afaka heritaony manana mahery dia efa manana ny pièce détachée tsika. Ary ny rahana amin'izareo ao amin'ny nivon'ny photon dia isy ny toerana fampiofanana manokana ho an'ny mpamily, ho an'ny mécanicien sy ny garage apetraka eto amintsika zany ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany apetraka ihany koa. Ary ny zavatra tsara moa dia tsika moa zao ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ny iverenan'ny fahaleovan-tena fa amin'ny fandraisantsika amin'ny SADC io monsieur le maire amin'ny volana août dia efa hipetraka daholo ihany koa ny abribus moderne rehetra manoloana ny lalana makany Antananarivo Mandrapatonga ty Ivato iny. Zavatra raitra, zavatra tsara ary ho hitanareo fa tena zany ny zavatra ataotsika ny teneniko hoe mba tsy ho atao anaty lohantsika foana hoe resy ny malagasy mahantra ny Madagasikara fa ho asehoantsika n'izao tontolo zao hoe miezaka tsika mandrosotsika ary indrindrindrindra makany amin'ny modernisation na ny fitaovam-pitaterana na ny toe-tsaina na ny asa rehetrarehetra zay ataotsika eto Madagasikara. Raha fitaterana ihany no resahana dia tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny train urbain, tsy ho ela dia efa andeha ihany koa ny téléphérique efa manao andrana ry zareo ao ary efa andeha tsy ho ela ihany koa izany. Ny téléphérique moa ny zavatra mahasamy hafa anazy kely tsy maintsy misy olona eo amin'ny 10 eo koa tsy maintsy recruter dia tsy maintsy former
fa tsy afaka tonga dia alefa fotsiny ohatra amin'izao a dia tsy maintsy apetraka dolo zany zavatra rehetrarehetra ary indrindra ny herinaratra izay hitondra ny téléphérique ihany koa dia autonome zany hoe tsy miankina amin'ny jirama fa maleo tena manokana ohatra ny G2 zay ho ataontsika ihany koa tsy miankina amin'ny jirama fa misy groupe manokana mitondra ny G2 sy ny zavatra rehetrarehetra zay iseho eo amin'ny lac Arive. Rehefa miresaka lac Arive ihany tsika dia zay niteneniko hoe mankalaza ny fetim-pirenena zany tsika dia eo no anerana ny ampom-pirenena ny tsirairay avy. Noho izany zany misy atarantsika ny reto bus reto dia isy ny afimanga zay ataontsika eo amin'ny lac Arive ka ny vahoaka rehetra zay ijery amin'ny afimanga amin'ny chaudron amin'ny le jet d'eau goavana zay ho ataontsika dia isy ny fitaterana maimaim-pona miala eo tsara sotra mandra-patonga eo amin'ny jet d'eau zay zany no ataontsika ary manomboka amin'ny 12 atoandro zany mandra-patonga amin'ny fitora latsaka fefana satria 12 minitra zany amin'ny fito zany tsy maintsy efa tonga eto ivady dolo tsika. Rehefa mifarana kosa ny jet d'eau dia taterina dolo indray zany ny olona eto amin'ny lac Arive mandra-patonga eny tsara sotra ihany koa mandra-patonga ny amin'ny 12 ora alina. Zany hoe mba tena afinaritra na mihitsy ny ahitany vahoaka malagasy hoe mba hitaingina n'izany bus vaovao zany ary mba hijeriny zany fialam-boly sy ny hoe fankalazantsika ny fahaleovan-tena ao anatiny ny hoe reharehan'ny malagasy sy reharehan'ny Madagasikara. Feany dia mendrika fitaterana madio sy manaraka amin'ny fenitra isika ankehitriny manaja ny mpandeha rehetra ary zany ny zavatra tokony ho apetraka ary isy différence be isy fiovana be le mipetraka amin'ireo seza volamena fa ao anatin'ny ity ngambany ataoko hoe tsy seza volamena fotsiny angambany fa misy diamondra ao anatin'izany satria ny diamondra dia nitsika sy ny hafaliana izay seho an'ireo rehetra izay hitaingina an'izao bus izao. Sataritsika zany fametrahana an'izany ary eto dia ny avatra tiako apetraka dia hoe ny fandraisantsika an'izao bus moderne izao dia manamarika ny lalantsika makany amin'ny modernisation de Madagascar ary vonina isika ny roso araka ny teniny zareo ao Betsileo ao moa dia hoe roso ny dia tsampodikoa zay satsy zay madame ministre rososika makany amin'ny fandrosoana makany amin'ny fanovana tsy maintsy tratratsika ny tanjona tsy maintsy toditsika ny fampandrosoana ny ty firenenity araka ny teneniko hoe apetraka ny fanamby ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona. Firenena moderne, firenena madio, firenena manaja ny tontolo iainana ary manome ny asiny malagasy zay no tsinjoviko mandrakariva ary modely amin'ny Afrika sy amin'izao tontolo izao i Madagasikara amin'ny fatongavany ireto bus ny asa rehetrarehetra zay ataontsika eto amin'ny firenena. Koa dia hosokafatsika ary hojerevantsika zany bus zany ary tsy mijanona treto moa ny zavatra asa ataontsika satria miala etsika dia manasa anareo rehetra ihany koa andeha indray tsika miala eto dia andray hitseny ny fiaramanidina zay ho atolotra ihany koa ny folo alindahy ao Ivato efa misidisidina any izy efa ho avy satria amin'ny 12 sy fevany amin'ny 12 sasany eo no hiaterir eto amintsika ny roplanina anankitelo ihany koa moa no roplanina nafaratsika efa ny voalohany zany no avy zao zany nidika ny zavatra lazaiko aminareo hoe ny zavatra rehetrarehetra ho ataontsika dia manamarika ny fivoarana sy ny fandrosoan'ny Madagasikara. Samy tsika rehetra ho tahin'Andriamanitra ary samy ho tratra ny saramanitra misaotra tokola makasitraka tokovavy. Ankasitrahana
fendefeny ianao andriamatoa filohan'ny républicaine Madagascar tamin'izay lahateny izay lahateny manamarika fa miroso makany amin'ny fampandrosoana trany i Madagascar. Eny raha tompoko lahy sy tompoko vavy hitra amin'ny tapany faharoan'izao lanonana ofisialy izao isika ankehitriny ara dia asaiko ampanajana andriamatoa filohan'ny républicaine Madagascar sy ireo solotena miisa roa amin'ny orinasa votant anohitra amin'ny fomba ofisialy ireo fanalahidy moa zany na ny laclé symbolika anireto bus électrique ireto. Dijery an'le bus moa tsika zany dia ho anareo rehetra député sy ny solotena rehetra tonga dia misantatra amin'ny bus tsika dia miaraka mandeha bus tsika lazary mandeha bus dia makany amin'ny bani tsika hitsena ny aeroplanina indray izay ngamba le bus électrique aloha dia mba taritinareo ny chauffeur angamba efa voninao izay vonina dia mandeha zany miditra ao anatin'ny bus électrique fa afaka zavaina ihany koa zany le izy. Anatin'izay to plastique vavy isany koa aloha zany ny fakana sary amin'ny fomba ofisialy etsy amin'ny photobooth ireo manam-pahefana ihany aloha zany no makeny amin'ilay fangalana sary andriamatoa filohan'ny république sy ireo ministra ary ny solotena mpanjakana Isatsokajy no maka sary eny. Ny ankoatran'izay moa zany dia mbola asana aloha nareo hijanona eto amin'ny toerana ihany. Fiara diesel zany ilay fiara izay anoloana ny efa misy amin'izao fotoana izao fiara hitondra ny hisantatra azy ny zotra fitaratra izay ampitohy ny akoron-drano sy amoron'akony. Reto fiara reto dia mirefy 7.5 metatra dia misy toerana mahazaka 550 miaraka amin'ny mitsangana sy ny mipetraka. Ao anatin'ireto fiara reto izay fiara matanjaka dia ahitantsika efa misy ny caméra ao anatin'ireo fiara ireo dia misy ihany koa ny écran. Reto fiara reto dia tsy miantsoantso tsony ny mpandeha rehefa hiala andriamatoa filoha fa misy bouton zany ampotserina dia mijanona avy hatrany ny mpamily. Dia ao anatin'ny reto fiara rehetra ihany koa moa zany dia tsy misy intsony ny receveur fa ny contrôleur zany satria dia ny billetterie numérique no ampiasaintsika amin'ny reto fiara reto zany hoe tsy izy intsony ny fikirakirana ny vola ao anatin'ny fiara fa amin'ny numérique avy hatrany. Ireto indray tompoko ny bus électrique izay araka nefa voalaza teo dia mirefy 12 metatra izy reto matanjaka tsara ihany koa mangina ny feoany ary tena mitsaika tsy haintsika rehefa mandeha isika. Efa misy ihany koa ao anatiny ny écran ny bouton manokana izay tsindrin'ny mpandeha ho an'ny rehefa hiala. Misy ihany koa ny alarme izay maneno raha sanatrika misy ny loza ho an'ny fiarovana manokana dia efa misy ao anatiny ao ny lampe zany ABS dia misy ihany koa ny marteau ary misy ny extincteur izay ao anaty fiara. Ity zany no fiara hitondrantsika rehefa avy eo toy izao ity ny extincteur. Reto ny seza ho an'ny mitsangana moa zany dia mitazona avy eto zareo. Ity kosa ny toerana manokana ho an'ireo natokana ho an'ireo olona izay manana manana fahasembanana zany dia reto ny seza voatokana ho azy ireo. Dia reto moa zany ny marteau raha sendra mitranga ny loza, reto ny bouton kitihana rehefa hiala ny mpandeha. Ento. Ity zany moa tohatra hiakarany misy varavarana anankiroa moa zany araka nefa hitantsika fidirana sy fivoahana atao anatin'ny bus. Ny tanjaky ny fiara full stabilization kilomètre ary mahazatra amin'ny
Je ne vais pas rester plus longtemps en Israël parce que ça ne va pas bien là. Non mais là ils sont... Ah bon? Inch'Allah. Inch'Allah. Pas tomber au pire moment. Oui, oui, oui. Dia mivonar ilay mpamily ny bus électrique izany koa Andriamantoto Tonia, Anthony qui est président de Milan. Monsieur le ministre. Sei. Aí boleh bisa. Menurut saya, mata warna tadi. Sudah makanan itu bilang ini. Ah. E aí sim, Damião? Combien? Damien. Tinha defeito kusa no entini diesel dan wanda se zakan elektrik pan elektrik eta ulma dan tsike tu ko zafat
faut leur dire de régler la montre après. Régler la montre. Oh, this is the Chinese. Silencieux, cara. Silencieux, bem. Isso aí vai ser não? Esse climatizando, C'est déjà activé. Oui, c'est déjà activé. Peut-être il faut fermer la fenêtre, comme ça garde le... Ouais. C'est bon. Ouais. Voilà.
silencieux B, les bus électriques. Jak wszystkiego cyfrowizacja, trafia się les batteries ma pas d'investir. Jak to na to charger na matita dia de moi, de ma vida mande malita 260 km. Na nie meta ona tani charger na Ryan, Ryan de métro 1 charger na chaque endroit. Téléphone l'accession à service. Oui, et la télévision, elle va à loyer aussi.跟总统这个介绍一下，就说这款车我们现在整体的这个内饰全部用的都是环保材质，在国内用在这个校车上，然后这次也是第一次这个引入这个马达加斯加市场。On va vous présenter que nous, les décorations intérieures, on a utilisé des matières écologiques. Et c'est au niveau, c'est des matières qu'on utilise dans les bus scolaires. C'est la première fois qu'on introduit ça. Oui. 我从这儿看它的颜色，是看知道。我也喜欢。然后你说这个电池，我们用的是这个中国最好的电池版1个时代的电池然后可以保证在10年以后，这个电池还可以达到80%的续航。La batterie, le modèle de batterie, c'est la meilleure marque de chine. Même après 10 ans, la batterie va être... Maca verde foi modelado. Thank you. 这是总统贵宾厅，这边，平时咱们都是在那边。啊。这样我们做了很多新的项目来迎接这个国庆。8月份的那个当时。On entend
presque zéro mobilité. Oui, c'est vraiment fait partie des politiques. Là, c'est en direct. Tunga Sue. Automatique. C'est ce qu'elle peut poser. Gracias.